Raha tompoko lafinaritra tompoko vavy dia ambola kafaliana trano anorananao ny vaovao makasika ny mety toetry ny andro indray amin'ity anio ity ary ny vaovao makasika ihany koa ny tany faritolo-drivotra eto Antananarivo renivohitra. Ao anatin'ny 3 andro manaraka dia andrafitra ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny amin'ny tapany avalatry ny nosy iny ny tsokany alizay izany hoe hita taratra izay aty amin'ny ilany atsinanan'ny voatany ary ho an'ny tapany atsimo kosa aloha dia mbola misongadina hatrany hafanana somary mafana indrindra fa aty amin'ny faritra atsimo andrefana aty. Raha ho an'ny alatsinainy manokana kosa dia miverina ho fandalovana rivo-drahona ato atsimo nosy indray no tena andrafitra ny mety toetry ny andro amin'ny ankapobeny ny maripana ambany indrindra no ahitana fidinany misongadina amin'izay fotoana izay. Jerentsika amin'ny atsipiriany avy hatrany izay toetry ny andro izay ho an'ny rapitso maraina dia ahitana orana miatoato aty amin'ny faritra Sava, Batso, Analanjorofo, Atsinanana ka aty amin'ny Vatovavy iny somary mitatra kely aty amin'ny ilany atsinanan'ny Alaotra Mangoro. Somary mandrahona na manjobona ny ilana sanany Analamanga sy Vakina Karatra iny raha toka aty amin'ny faritra sisa kosa dia ny masoandro mibalika no tena mibantoerana. Tolakandro kosa indray dia mbola mitoetratrany ny orana miatoato aty amin'ny Motsiraka Sava, Batso, Analanjorofo, Atsinanana, Vatovavy, ahitana erikerikandro hatrany aty amin'ny Alaotra Mangoro ary somary manjobona hatrany aty amin'ny ilana sanany Analamanga sy Vakina Karatra iny. Aty andrefana moa dia mbola mibantoerana hatrany ny masoandro mibalika. Raha ny vinavina ho an'ny maripana kosa indray ho an'ny rapitso dia manodidina ny 7 ka hatramin'ny 5 degré Celsius ny mafana indrindra aty amin'ny faritra avoatany mangatsiatsika ny voamaraina ny amin'ny Vakina Karatra iny tafidina hatramin'ny 2 degré Celsius ny maripana ambany indrindra. Morontsiraka Atsinanana 7 ka hatramin'ny 9 degré Celsius ary mihoatra ndraiky amin'ny 3 aty amin'ny Morontsiraka andrefan'Inosy aty any Maheva-tanàna no mafana indrindra. Rapitso raha manerana nosy ny jerena tafakatra hatramin'ny 5 degré Celsius. Ho an'ny alady kosa indray dia mbola somary hita tsara tratrany amin'ny tapany avalatry ny nosy iny nitsoka ny rivotra avy aty atsimo Atsinanana, izany hoe ahitana orana miatoato saika ny tontolo andro aty amin'ny Motsiraky ny Antala, Ambatsoa, Analanjorofo, faritra Atsinanana sy Vatovavy mbola misy erikerikandro hatrany aty amin'ny Alaotra Mangoro, mandraondraona kely aty amin'ny ilana sanany Analamanga sy Vakina Karatra sy Amoromany iny ary dia mibalika masoandro any amin'ny faritra andrefan'Inosy manontolo. Maripana voavinavina ho an'ny alahady dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 17 degré Celsius ny mafana indrindra aty amin'ny avoatany ny tapany avalatry ny avoatany no somary mangatsika. Ny aty amin'ny Morontsiraka Atsinanana kosa dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 9 mafana indrindra. Mihoatra ndraiky amin'ny 3 hatramin'ny Morontsiraka andrefan'Inosy Antsohihy mafana indrindra. Raha ny manerana nosy kosa no jerena dia 13 degré Celsius. Amananantsika izay toetry ny andro izay ho an'ny alatsinainy efa ahitana ny andianjavona ny voamaraina aty amin'ny faritra avoatany manontolo. Mitoetra aloha ny orana malefaka aty amin'ny manodidina Maroantsetra sy Analanjorofo aty sy faritra aty amin'ny Antala, mahazo aty amin'ny Toamasina aty. Ny ankoatray kosa dia masoandro mibalika no ibantoerana. Tombatombana ho an'ny maripana ny alatsinainy dia 12 ka hatramin'ny 17 mafana indrindra aty amin'ny avoatany, 2 degré Celsius mangatsika indrindra aty amin'ny avoatany Vakina Karatra. Motsiraka Atsinanana kosa dia 20 degré Celsius mafana indrindra. Motsiraka andrefana 30 mihoatra ny maripana ambony indrindra. Tafakatra ina amin'ny 30 kosa any Antsohihy any raha ho an'ny alatsinainy. Kasika ny tany faritolo-drivotra kosa indray dia niatsara ny kalitaon'ny rivotra teto Antananarivo amin'izao faran'ny herinandro izao taorian'ny fiakarana izay hita tamin'ny fiandohan'ny herinandro teo. Amin'izao dia manodidina ny fetrany OMS avokoa raha ny reheferetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro manaraka kosa no jerena nefa dia vinavinaina hiakatra tsikelikely izay tany faritolo-drivotra izay ho antsika eto Antananarivo. Makasitraka anao indray ary nanaraka an'izay hatramin'ny farany dia manasanao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.